Tompoko lasy, tompoko vavy, isika rehetra manatrika etony. Mihetsepo tokoa ny tenako mahita anareo manoloana eto Androany. 7 febroary 2024. 7 febroary 2024. Folo taona aty aoriana dia indreto tafavory eto amin'ity lampanambotsiroatra ity isika rehetra. Iray fo ho fahatsiarovana ireo havana sy namana rehetra lavo sy namoy ny aina, ary koa tsy azo ataontsika ny manadiny ireo izay naratra ka nitondra takaitra tsy fidiny tamin'izany fotoana izany. Tsy azo adinoina ihany koa ireo mpiray tanindrazana mpitolona rehetra, miarambona rehetra tany amin'ny faritra, dia ny any Ambositra, Farafangana, Manakava, Vangaindrano, izay miompo amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao. Tsaroko manokana eto ireo 7 mianadahy lavo tamin'izany tolona izany. Tsy afaka atao an-tsaina hatramin'ny androany ny endrik'ireo tanora namana lavo sy naratra tetsy amin'ity toerana ity, ary mbola maneno ao an-tsofina hatramin'izao ny kikika sy ny antsoantson'izy ireo. Tsy ekena intsony mandrakizay ny fisian'ny toe-javatra toy ireny izay nandatsahana ny rany mpiray tanindrazana ary anafarana ny taranaka faramandimby mba tsy hisintsony malagasy ray sy malagasy reny no mandripaka ny malagasy toy azy ninninna hevitra politika tsy mitovy eto amin'ny firenena. Izay indrindra no anisan'ny antony nandeferako tamin'ny taona 2012 ho iaho hoe aleoko ny tenako no mandefitra ary tsy nilatsaka hovidiana ho filohan'ny repoblika ny tenako tamin'izany andro zany, mba tsy hisian'ny fifandonana sy ny raha latsaka intsony eto Madagasikara. Ary nanome ohatra ny mpanao politika ny tenako ary mipofoky ihany koa fa tsy ny fitiavan-tena na ny fitiavan-tseza na ny fitiavam-pahefana sanatria no mibaiko, fa kosa ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitandrovana ny firaisan-kin'ny vahoaka malagasy, ary indrindra ny fiarovako ny ain'ny malagasy tsy vaky volo. Amin'izao ora sy fotoana hitenenako izao dia mahatsiaro manokana ho an'ireo rehetra niaran-doza ny tenako, ary koa ianareo fianakaviany izy ireo. Misy antony lehibe no nanaovantsika an'ity sary eto ity, izay sarina vorona marky ny fahafahana izy io na ny liberté. Fahafahana hoentsika manavitra n'ity firenena sy Madagasikara malalatsika ity, ka ny aizina, ny rahona, ny zavina izay niainantsika sy ny lalova n'ity firenena malagasy ity dia ataontsika toy ny lasa fa no avy zao no banjinitsika, ary zay ho avy banjinitsika zay
dia matokisynareo aho fa tonga ny fotoana anavotatsika ary tsy maintsy ho avitra ity firenena malagasy malalatsika ity. Misy firenena mbola nandalo zavatra sarotra noho itsika, toy ny firenena any Rwanda tamin'ny taona 4,790 dia ady hatrany mahery vaika no nisy tany Rwanda. Ankehitriny zany Rwanda zany dia firenena mandroso indrindra aty Afrika. Tsy nisy nino, tsy nisy nahatoky hoe firenena androso ary modely zany Rwanda zany. Matoa amin'izao reto androany manoloana anareo dia manamafy fa tsy ho raraka-tany ny ainana fohy ny tolona rehetrarehetra nisy sy natao teto amin'ny firenena ary ho ataontsika modely amin'ny fandrosoana i Madagasikara. Roa herinandro mahery kely no nitantanako ny firenena ankehitriny. Fa mahasamby laza aminareo aho fa tao anatin'izay roa herinandro zay, raha nitetika asa ny vignan'asa zay napetraka, ny asa zay ho atombotsika, ny asa zay ho ataontsika ao anatin'ny 5 taona, dia mbola averiko eto indray fa asa tsy nataon'ny mpitondra rehetra ny fandimby ary ho taratra ho modely tao anatin'ny roa herinandro mahery kely fotsiny dia ho hitanareo eo amin'ny fampandrosoana hoentintsika ho an'ity firenena malalatsika ity. Nolazaiko teo hoe tsy ho avelantsika raraka-tany ny ain'ny rahalahintsika, ny anabavy, ny zoky sy ny zandry, ary ny heri-posy, ny heri-tsaina ary koa ny fitiavan-tanindrazana an'izy ireo no entiko anangana sy anavitra an'ity firenena malalatsika ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy, manana adidy isika manoloana izany zavatra rehetra izany, ary ny adidy tsy an'olo tokana fa antsika rehetra. Ny tenako manokana dia efa nilazaiko mienimbieny fa anao niezaka rehetra izay tratry ny haiko rehetra ary afaka 5 taona dia mahasamy laza amintsika fa ny asa ho ataontsika miaraka, ny fitiavan-tanindrazana zay ao-pontsika dia hiasa haingantsika, hiasa mafy isika ary afaka 5 taona dia ho reharehan'ny malagasy tsy vaky volo i Madagasikara. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny androandroany dia tsy fahatsiarovana fotsiny no ataontsika fa fanamafisana ny tolona izay nataontsika. Koa mila mivondrona isika, mila mirahina fa mbola manana didy isika velonaina ankehitriny manoloana ny tantaran'ny firenena. Eto dia mahatsiaro manokana anareo rehetra satria 10 taona lasa marina izay nisy ireo nialan-daharana, nisy ireo namadika ny tolona, fa kosa ianareo rehetra mijoro ankehitriny dia mbola nampijoro aho, mampijoro aho navitra an'ity firenena ity ary tsy maintsy ho avitra i Madagasikara. Eto aho mahita ny Solange kely, avy ianao miakatra kely aty Solange. Ny rain'ny Solange ity dia anisan'ny maty voatifitra. Meo micro kely ane Solange eto. Tamin'iny tolona iny 13 taona izy tamin'izany dia nalaiko ary eo ianao Solange, napiko tamin'ny fianarana, nizoro izy, nilofo izy ary ankehitriny Solange dia nahazo diplôma maro ary miara-miasa amiko, hiara-hiasa amiko akaiko hanavitra an'ity firenena ity. Mba tantaro kely Solange na
meko fitenenana kely ianao zay zavatra tianao lazainao. Tsy niteneniko izy io ampiakariko ety fa za menamenatra fa varoolombelon'ny tantara ianao dia meko fitenenana. Mankasitraka Monsieur le Président, folo taona lasa tokoa zay no nandaozan'ny dadanay, folo taona tena niaretana ny mafy, folo taona tena natsapana ny mangidy. Soa nefa fa nisy nisolo toerany ndray nanampy tamin'ny fianarana, eny fa na dia tamin'ny torohevitra maro samihafa azy ianao Monsieur le Président. Ary mbola tsaroko ny teninao fony izany raisinao tato Ambosiroatra tamin'ny 2009 voavakabaka tamin'izay dia hoy ianao hoe Solange, si tu veux réussir dans la vie, fixe des objectifs. Tsaroko Monsieur le Président, ary izany indrindra no nentiko ny atrehana ny folo taona izay nodiavana. Teo ihany koa ny mamako, neny izay nikarakara tsy nandriandro, tsy nandrialina tamin'ny fikarakarainanay rovavy. Teo ianao tsy mba lavolefona na lasa ary dada. Teo foana ianao na nisy fotoana nisy échec tamin'ny fiainana dia teo ianao nanampy anay. Ndreto izay mianaka Monsieur le Président, hitondra teny fisaorana lehibe, indrindra ny tsy nanadinonao ny mpiara-mitolona rehetra tao anatin'izay folo taona izay. Ndreto izahay misaotra ary mbola mirary soa anao havita ny adidy lehibe eto amin'ny firenena izay miandry anao ihany koa, ary vonona izahay hiara hiasa hitondra ny traika hafakely izay mba hananana nanoratovina tamin'ny fianarana nandritra izay fotoana izay. Mankasitraka tompoko. Ya, misaotra ny Solange sy ny reniny mamany. Tsy mora tokoa sady sarotra izay lalana ny diavintsika izay. Amin'ny fiainana rehetrarehetra dia misy ny lalatsarotra, misy ny ambony, misy ny ambany, misy ny aizina fa misy ihany koa ny hazavana. Fa ankehitriny dia mipotsaka ny masoandro ny fanovana, ny tara-masoandro, ny tana-masoandro, ary ho avy ny anjara-masoandro ny malagasy rehetra. Hiasa mafy isika, ary ny teniko aminareo dia matokisinareo aho fa tsy maintsy tafita i Madagasikara. Masina ny tanindrazana, misaotra tompokolahy, mankasitraka tompokolahy.